Dia fahamirabana rehetra indray tonga soma tsara atao amin'ny chaîne androany. Ialako tsiny raha ohatra ka taraikiraiky indray ilay vidéo androany fa ino koa mino sy manantena fa mba hahafinaritra anareo ilay izy na izany ary satria hiresaka zavatra hafa indray antsika androany dia niresaka lamaody izany. Dia ame j'aime aloha raha ohatra ka tia lamaody nareo. Dia somary hafa ilay satria resaka diary azo niatsoka anazy androany zany diary ny fitafy amin'ny vakansy. La vacance, zany hoe tenue de vacances zany. Journal de tenue de vacances zany raha ohatra ka atao amin'ny teny frantsay ilay izy. Zany hoe reto ito vidéo ito zany tena resaka hoe vacances mihitsy hoe destination zany no tena tiako lazaina eto hoe raha ohatra ka arimo mandeha dia izao anaovana, raha arimo mandeha dia tenue anankitelo no asehoko anareo tenue telo tena samihafa mihitsy ilay izy dia ohatrany hoe misy ambaratonga ny hoe ngamba ny eritreretiko anazy hoe ho an'ny olona début 30 ans 35 ans voalohany dia ny tenue faharoa eo amin'ny 25 20 25 eo dia ny tenue fahatelo zany ho an'ny adolescent adolescente. Iroso avy hatrany amin'ny fiakanjo voalohany zany tsika. Dia ny fiakanjo voalohany zany dia asehoko anareo tao aloha ilay sary araky ny hitanareo tamin'ny sary iny zany dia somary robe ilay izy. Tsy ilay resaka ilay misy voninkazo loatra no tiako ampita eto fa ilay izy hoe somary malaladalaka sy afaka mandrivondrivotra raha mafana be satria vacances mety makany amin'ny lakoty nareo na ohatra izany dia zavatra mba hoe aéré zany mba misy rivodrivotra zany dia raha ohatra koa na hoe somary mba bebe kibo na ohatra izany dia robe ohatran'ny uniforme iny zany tsara satria ny eto fotsiny no ny eto amin'ny tratra fotsiny no centré dia lasa misokatra ilay izy avy eo dia izay zany no nanaovako an'iny robe iny. Dia ny kiraro indray dia ballerine no fiantsoanareo anazy fa somary hafahafa kely ilay kiraro nanaovako iny fa bon flat ilay izy sany ohatrany hoe ballerine ihany zany ilay izy dia indray ho an'ny olona tsy dia zatra manao talon na ohatra hoe ilay toerana alehanareo toerana somary mila mandeha tongotra kely dia ireny zany no confortable kokoa afaka mahazo aina tsara zany ianao. Dia ny farany angamba dia resaka satroka sy solomaso angamba tsy azavako aminao intsony hoe ina ny anton'izay mafana ny andro mila arovana tareha sy ny maso. Dia za koa zany tsy tanana fotoana ny anaovana volo tamin'iny fa tonga dia sasana volo dia afaka ohatra hoe tsy manam-potoana ohatr'izay koa ianao dia tonga dia saromanao amin'ny satroka fotsiny dia efa mety. Dia ny toerana nalehanay zany tamin'ny iny dia tany amin'ny Pearl Harbor. Tantara militaire ilay izy tantara ady entre ny Japon sy USA. Dia toerana mandrivondrivotra mahafinaritra izy iny fa mamay be mihitsy izao aty Hawaii amin'izao. Dia izay ny antony nanaovana an'iny somary mba hiarovana amin'ny ainandro no mba ahazoana rivodrivotra fa mafana be ny andro zany. Dia hiditra amin'ny akanjo faharoa zany tsika. Dia ity akanjo faharoa ity indray nanaovako tany amin'ny plage izy ity dia niarahana tamin'ny namana malagasy sy mpijery malagasy izay nivizite avy any Afrique du Sud nakaty Hawaii. Dia coucou Zara raha mijery ianao. Nanaovako an'ity tenue ity zany dia somary tenue mihajahaja ihany ilay izy satria dentelle ilay izy fa tsy dia tena hoe zaza be loatra fa mba mihajahaja kokoa. Raha ohatra zany ianao hoe somary girly dia izay no tena mahafinaritra an'ilay dentelle fa ny tiako tena apita amin'ilay tenue ambonin'akanjo ilay tunique zany hoe tunique ohatrany hoe robe ilay izy fa fohy loatra raha ohatra ka anaovana robe fotsiny nefa lava loatra raha ohatra ka hoe resaka débardeur fotsiny no hiantsoana azy dia tunique zany afaka manarona ny fitombenana ny partie fitombenana iny zany raha ny tena marina. Dia ny nanaovako tambany moa zany short jean short zany ilay izy
mampahazo aina koa le izy a tsy ohatran'ny robe le izy ohatra hoe hipetraka eny amin'ny plage ianao tsy hoe tanjaka fa mba short mba hoe mba metimety za aloha tsy nandeha nilomano tamin'iny zany fa nandeha nitsangatsangana fotsiny zay dia ny kiraro nanaovana dia ny compensé nanaova le compensé satria iny mbola mampahazo aina kokoa noho ny talon dia ny aloha tsy nampozina zany hoe hoeny amin'ny plage zay a fa neveriko fa andehandeha fotsiny fa tonga teny amin'ny plage zay moa ça va satria afaka nanaovako teny amin'ny plage le satria compensé dia ny tiavako an'iny kiraro iny koa le mitazona ohatrany hoe bottine kely zany le izy fa compensé ihany koa dia zany hoe mitazona tsara ny tongotrao le izy na mandeha tongotra lavidavitra aza dia tsy maninona dia kiraro ohatr'izay zany a no ma-à-l'aise zany ohatrany hoe à l'aise ianao na dia hoe manao talon azany dia ihany koa hoe raha ohatra ka ianao mba tia mba miangoiango na dia hoe mafana ary ny andro dia mety tsara zany a iny tenue na fiakanjo faharoa iny. Dia izy travetrantsika amin'ny akanjo fahatelo. Dia ny akanjo fahatelo zany dia tena ho an'ny adolescent, tena hoe tenue cool zany le izy zany hoe tenue mahazo aina tsara ianao satria t-shirt no nanaovako amboniny. Dia nasiaka kimono fotsiny ny ambony raha ohatra ka sanatria raha ohatra ka hoe mandrivondrivotra le andro na somary mangatsiaka na hoe taraiky amin'ny andro harivariva dia iny zany mampafana. Izay tena hoe mafana be hoe ho tsemboka be indray ianao avy eo na ohatra izany dia nanaovako ihany koa ny short satria ny mampahazo aina maha-confortable zany tiako lazaina amin'ilay mahazo aina tany Apefy moa zany nalehanay tamin'iny tamin'izaho mbola tany Madagasikara dia mandeha miakatra amin'ny sambo kely sy midina amin'ny sambo dia somary mila tsy hanao robe angamba kosa fa ohatrany tsy à l'aise tsara raha ohatra ka manao robe mipetrapetraka miakatra eny amin'ny sambo eny sy mipetrapetraka eny ambony sambo eny dia ny izay indray zany no dia ny nanao tennis fa tennis compensé koa le izy dia zany hoe za moa zany somary fohifohy ihany dia iny zany manome height manome halavana kely anahy dia izay no itiavako anazy. Dia ny bakiraro indray bakiraro miakatra eny amin'ny lohalika zany nanaovako indray somary hoe style ihany aloha le izy satria somary mbola lamaody le izy aty Hawaii amin'izao dia tiako nanaovana tany ihany koa. Dia raha ohatra koa izay moa somary nifovy maraindraina ihany tamin'iny dia nangatsiatsiaka ihany dia afaka manao an'izay koa zany ianao. Raha ohatra moa ka adinonao ny nanala volo-tongotra dia tonga dia bakiraro ohatr'ireny mety na bacolon. Dia zay zany aloha zany zareo somary hafahafa kely le vidéo fa inoko fa mba nahafinaritra anareo ihany na dia zany ary. Zay indray ary aloha ny androany zareo fa dia misaotra betsaka anao nahatratra amin'ny farany nijery ity vidéo ity dia amin'ny zoma heriny indray zany tsika miresaka veloma daholo. Coucou daholo nareo, nahafinaritra anao le vidéo teo? Aza adino manome j'aime anazy dia aza adino ihany koa mizarazara anazy amin'ny Facebook ihany, amin'ny Twitter, Instagram. Zarazarao any amin'ny namanao any hoe nahafinaritra anao le vidéo dia amin'izay koa afaka mijery zareo. Raha ohatra ka mbola tsy nisabone anao na ny s'inscrire dia maimaimpona le izy dia manasa anao hisabone, cliquez eto dia manasa anao hijery vidéo manaraka.